dia mbola faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana izao. Inona moa ny tanjona kendren'Andriamanitra fa ny tonga antsika hitodika aminy sy hanaiky mandrakariva ny sitrapony sy ny vahaolana tolona, satria ny fijerin'Andriamanitra tokoa dia tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona. Milohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra iray io misaotra anao hatrany izahay, satria Andriamanitra tsy mba mahajery ny fihodinanay ianao, ary tsy tonga dia mamaly fa manitsy ary mitaiza mamboatra mba tonga anay hanana fiainana miadana miaraka aminao. Petraka tanteraka mipelatananao indray ny fotoana foy izay fampahirezanay amin'ny teninao, mba tsy handalo foana ny teny rehetra fa ho latsaka anaty ka ho tonga fiainanay isam-batan'olona. Amperitreritra koa ny mpivavaka rehetra ary ny mpiray firenena mba tonga azy hanaiky mandrakariva ny fandaharana izay soritanao hanana ny fiadanana. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Fantatritsika fa ny fihevitr'Andriamanitra tsy mba tahaka ny fihevitr'olombelona, ary Jehovah mihitsy no miteny hoe manana hevitra hiheverana anareo aho izy dia hevitra tsy hatonga loza fa hatonga fiadanana mba hanana anareo fanantenana ny amin'ny farany. Matetika io hevitr'Andriamanitra io tsy eken'ny olona, fa misy ezaka foana ataon'ny olona hitediavana vahaolana. Kanefa araka ny teny soratra masina hoe misy lalana heverin'ny olona fa azo-piainana ozy-tanjo, lalana mivarina ny amin'ny fahafatesana. Ary matetika nefa izay ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao, izay fanapahan-kevitra ny raisin'ny vahoakan'Andriamanitra izay hitantsika tamin'ny tantaran'i Jesosy. Na dia teo ary ny sitrapon'Andriamanitra hitondra vahaolana ho an'izao tontolo izao tamin'ny alalan'i Jesosy, ireo mpitondra fivavahana nefa nangataka amin'ny Barabasy mba ho alefa. Navelan'Andriamanitra rehefa miziriziro ny olona ho tanteraka izay sitrapony izay, ary izay famelan'Andriamanitra ny sitrapon'ny olona ho tanteraka izay dia lasa famaizana ho azy mba hatsapany tanteraka mihitsy hoe ny vahaolana eritreretin'ny zanak'olombelona tsy mitondra soa azy vovomaika mampitondra fahoriana. Ary izay ny zavatra hitantsika tamin'ny tantaran'i Jesosy izay natratra an'izao tontolo izao, tsy afa-miala mihitsy ka natonga an'izao tontolo izao miaratsy. Ary rehefa miaratsy ny toe-javatra dia nifandraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra ny mandravana izany ary mitondra fanavaozana indray. Izay ny antony tsy maintsy andravana n'ity izao tontolo izao ity. Kanefa raha ravo izao tontolo izao dia misy ilay fiainana mandrakizay hamerina ho amin'ny laoniny indray Andriamanitra hampaisiany ny fiadanana sy ny fahasambarana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Na dia eo ary ozintsika ny fomba ambaran'ny olona hoe mizotra ny fandrosoana sy ny fivoarana dia tsy misy filaminana, tsy misy fandriam-pahalemana, tsy misy fiadanana maharitra ety amin'ity izao tontolo izao ity, satria izay ny safidin'ny zanak'olombelona. Nangataka amin'ny Barabasy ny olona tamin'izay vanim-potoana izay ary mpitondra fivavahana mihitsy nanome fony vahoaka teo anatrehan'izay. Dia io ny zavatra mitranga hitantsika manerana an'izao tontolo izao. Tsy neken'ny olona ny vahaolana natolotr'Andriamanitra nivoaka Barabasy, ary io ny zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao. Tsy misy fandriam-pahalemana na dia ny kely ary, izay ny sotomantsika lesona ihany koa. Ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny olona dia mitondra vahaolana mandrakariva izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny olona. Kanefa na dia mivavaka ary ny olona, tsy mamela an'i Jehovah hiady mihitsy fa mitady vahaolana. Ka na dia eo ary ny maha-kristianina ny tena dia ohatran'ny mitady lalana
mba isin'ny fiadanana amin'ny zavatra olevina sy mandaly ty amin'ity zao tontolo zao ity, kanefa de hita nanerana amin'ny baiboly ray manontolo fa ny sitrapon'ny olona de mitondra fahoriana ho azy mandrakariva. Kanefa na izany ary na de ratsy ara zao tontolo zao, Andriamanitra nefa afaka miaro ny olona mahatoky azy. Na de misy feno barabasy ary zao tontolo zao, afaka miditra an-tsehatr'Andriamanitra. Satria raha vo olona miady amin'ny barabasy tsy maharesy azy, fa tsy maintsy Jehovah miady. Mangina ny olona de mizotra mandroso ampahanginana. Eo miseho ny voninahitr'Andriamanitra ary zay zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika. Amin'ny toe-javatra sarotra andalovan'ny isam-batan'olona indrindra, andalovan'ny firenena, ny afahantsika manaiky ny sitrapon'Andriamanitra na tsy mifanaraka amin'ny saintsika aza. Satria tamin'izany vanim-potoana zany tsy nahafantatra mihitsy ange reto vahoaka reto hoe inona ny zavatra hitranga taminy, tsy tonga tao an-tsainy akory ary hoe raha alefa barabasy ange inona ny zavatra hitranga. Kanefa ny vahaolana napetrak'Andriamanitra raha nanolotra an' Jesosy fantany tsara fa hitondra fahoriana izy fa tsy neken'ny olona. Ary zay mahatonga an' Jehovah hiteny manana hevitra hiheverana anareo aho izy de hevitra tsy hatonga loza fa hatonga fiadanana mba hanana anareo fanantenana ny amin'ny farany. Vahaolana napetrak'Andriamanitra de mifaratra amin'ny fikatsahana ny fiainana mandrakizay. Ary zay indrindra nandraisantsika miverimberina tato ato mahakasika ny fifidianan'Andriamanitra ny Davida napetraka ho mpanjaka zay tsy nampozina tamin'izany vanim-potoana izany, satria betsaka reo olona natolotra miverina fa hitantana ny firenena ary navelan'Andriamanitra nefa nanaja mihitsy ny safidin'ny olona Andriamanitra fa nampiseho kosa izy hoe tiany any olona ho fidiko, mba hafantaran'ny olona le hoe ary teniny navoakany zany hoe tsy mba tahaka ny fijerin'ny olona ny fijerin'Andriamanitra fa ny olona ozy mijery zay miseho eo ivelany fa Andriamanitra kosa mijery ny fo. Ny olona ny androany no hitany fa ny olona tsy mahafantatra ny zavatra hitranga. Ary Andriamanitra nefa rehefa mifidy olona de tsy ny androany no hitany fa ny hoavy no hitany, ka mametraka olona izy zay manana hery sy orsa hisedra zavatra mafy. Ary zay ny antony fifidianana ny Davida. De hitantsika fa na de teo ary ny fifidianana ny Davida tsy tonga de mipetraka ho mpanjaka izy, fa notorifon'Andriamanitra tamin'ny asa zay nataony fa afaka misedra ny zavatsarotra sy ny fahavalon'ny firenena mihitsy. Davida tamin'ny nandreseny any Goliata, ary raha mitoy ara ny tantara de mbola misy ady vokatry ny fialonan'ny Saoly. Tsy nahafaly an'ny Saoly zany ary tsy nahafaly koa ny akamaroan'ny olona hoe Davida kely iny ve no ho tonga ho mpitantana, fa de mitady ny fomba rehetra amononany Davida vokatry ny fialonany, satria tena niterany Davida daholo ny akamaroan'ny olona rehetra zay tsy zakany Saoly. Fa tsy hitany Saoly tsony hoe Davida ange nandresy ny fahavalo zasaika napotika ny firenena, tsy hitany zany fa le voninahiny ny toerana, le fitediavana tombotsoa sy arena sy fanapara-pahefana zay ny tao anatiny, de nanjary tsy nahajery ny zavatsoa vita ny Davida intsony. Ary mbola misy ary tetika tsy vitany hoe tamin'ny andron'ny Goliata fotsiny, fa mbola misy tetika nataony Saoly ihany mba hahafaty any Davida, satria nampanantena valosoa ho an'izay olona nahafaty any Goliata i Saoly tamin'izany vanim-potoana zany. Raha vakitsika isy tonga tsika lesona fa Davida teto tsy mbola nandray fahefana maha-mpanjaka. Samuel voalohany 7:20 de ny 2:20 ka hatramin'ny 2:5 afantaratsika le toetra ratsy nananany Saoly ary natonga tsika nitondra lesona teto hoe ny fialonana reo olona de mitarika ny olona ho amin'ny fanaratsiana, ho amin'ny fiampangana, hatramin'ny fikasana ny amono mihitsy aza, ary mamono ny olona mandeha amin'ny famarinana.
ny olona zay miporofon'andriamanitra fa nankasitrahany vahoaka fa mikala ozy zanaka vaviny Saoly kosa tiany Davida ary nisy nanambara izany tamin'ny Saoly ka sitraky Saoly zany fa hoy Saoly omeko azy izy a mba ho fandrika aminy ka amelezany tanàny Filistina azy. De hoy Saoly tamin'ny Davida fa nindroany mahavinantoko anao zao. Ary Saoly nididiny mpanompony hoe niresa mangingina amin'ny Davida ka atao hoe indro tiany mpanjaka ianao ary ny mpanompony rehetra de tianao ka de maneke ihany ho vinantony mpanjaka ianao. Ary ny mpanompony Saoly nilaza izany teny zany tamin'ny Davida fa hoy Davida moa ataonareo zavatra kely zany ho vinantony mpanjaka. Tsy hitanareo va fa izao de olona malahelo sady tsy manan-daja. Ary ny mpanompony Saoly nilaza taminy hoe zany ny navalin'ny Davida ozy de hoy Saoly zao no lazainareo amin'ny Davida ny mpanjaka tsy mila rena be ho vodiondry fa mariky ny fahafatesan'ny Filistina zatolahy ihany mba ho famalina ny fahavaliny. Kanjo hevitry Saoly ahafaty an'i Davida amin'ny tanàn'ny Filistina zany nampanantena zanany vavy ho vinantony Davida kanefa Davida nandeha tamin'ny kitsipo. Sarotra be zany ho tonga vinantony mpanjaka zany ga zany zavatra moramora izy zay mpiandrondro kely ery olona malahelo de nambara satria misy ny vodiondry tsy maintsy aterina tsy mila rena na vodiondry ny mpanjaka fa raha maresy Filistina zatolahy fotsiny de zay ny tediavin'ny mpanjaka. Kanefa le tetika nanolora zanak' Saoly de tetika vokatry ny fialonana mba hahafaty an'i Davida satria nitambiny de alefa miady Davida ka raha maharesy zatolahy de ho tonga vinantony Saoly. Saoly tsy nanam-po mihitsy ho lasa vinantony Saoly Davida fa tetika fotsiny mba hahafaty azy vokatry ny fialonana zany rehetrarehetra zany. Inona nefa ny zavatra nitranga 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary rehefa nambaran'ny mpanompony Saoly tamin'ny Davida zany teny zany de sitraky Davida ny ho vinantony mpanjaka. Ary raha tsy mbola tapitra ny fetrandro de niaingy Davida ary nandeha izy sy ny olony ka nahafaty Filistina 200 lahy. Ary Davida nitondra ny mariky ny fahafatesany ka nanisa azy teo anatrehan'ny mpanjaka mba hahavinantony mpanjaka azy de nomeny Saoly vadiny Davida mikala zanany vavy. Tsy nampoziny Saoly zany fatin'ny Filistina zatolahy no tambiny niazahoana an'le zanak' Saoly. Miverina avany mihoatra lavitra noho izay ny fahavalo resiny Davida 200 lahy. Inona moa no azon'ny Saoly atao eo anatrehan'izay? Izy tsy nanam-po ary tsy tiany mihitsy ho Davida ho lasa vinantony fa vokatry ny teny nalaoko ny vavany de tsy maintsy nekeny zany. Ary ny Saoly ozy ny 9:20 nahita sy nalala fa Jehovah nomban'i Davida ary mikala zanany vavy ty azy ary de vao maika natahotra any Davida Saoly ka de tonga fahavalon'ny Davida mandrakariva izy sady natahotra kanefa zay tahotra zay tsy niteraka fankasitrahana any Davida fa ny fofo miainy Davida mandrakariva Saoly satria Saoly de nahafantatra mihitsy hoe io ny voatendrin'i Jehovah. Kanefa raha vao io no tonga mpanjaka de ndikany miala tso mpanjaka izy very ny tombotsoany vonina ny fahefany rehetrarehetra ka raha maty Davida de ny fieritreretany Saoly anda ny sitrapon'Andriamanitra izy ary ezaka amin'ny herin'ny tenany hiazona an'le fitondrany. Zay ny tanjona nikendren'ny Saoly ny fofo miainy Davida izy. Samuel voalohany dingadingantsika ny tantara fa misitona lesontsika ny fihevitr'Andriamanitra nge tsy mba fihevitr'olombelona fa Andriamanitra mijery mandrakariva ny zavatra ho avy sy ny zavatsarotra andalovan'ny olona ary zay no anendreny olona mandrakariva. Kanefa ny olona tsy majery an'izay fa le voninahitra le fahefana le toerana taka ny Saoly no hita tsy majery hoe le olona napetraka Jehovah nge de hisedra ny fahavalon'le firenena tsy vahavalon'ny Davida fotsiny fa tena mba hitondra fiadanana eo amin'le firenena. Tsy mijery an'izay tsony Saoly kanefa miporofona Andriamanitra tamin'andresen'ny Davida n'ireo fahavalo rehetra hoe Davida no afaka manampy an'i Saoly mba hitantana tsara ny firenena fa tsy hitany tsony zany zavatra zany fa ny kasamono any Davida mandrakariva no nataony.
Samuela voalohany toko faefatra amby folo nanentsika ny Davida Saoly vakitsika hatramin'ny andininy voalohany. Ary Davida ozy niakatra niala teo ka nitoetra tao amin'ny batery fiarovana tany Enjedy. Ary rehefa niverina avy nanentsika ny Filistina ny Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anefitry Enjedy. Ary Saoly naka 3,000 voafantona tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny vatolampin'ny Miosde. Tondra miaramila 3,000 nanentsika ny Davida sy ny olony i Saoly. Nisy olona ihany nanaraka ny Davida, nankasitraka ny Davida, fa vitsy no i Saoly. Fa teo anatrehan'izay nefa Davida nitsoaka. Inona ny zavatra nitranga? Ary tonga teo amin'ny valan'ondry tamin'ny moron-dalana izay nisy ny zo izy ka niditra tao Saoly mba hiavela. Nefa Davida sy ny olony efa nipetraka tao anatin'ny zoy. Ary hoy ny olony Davida taminy, zao no andro nolazain'i Jehovah tamina hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao, ataonao arak'izay sitrakao. Dia nitsangany Davida ozy ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin'ny kapotin'ny Saoly. Nefa noho ny efa vita zany namely an'i Davida ny eritreriny noho ny nanapahany ny sisin'ny kapotin'ny Saoly. Dia ka hoy izy tamin'ny olony, sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha anao zany zavatra zany amin'ny tompoko izay voahositry Jehovah ka ninisitra ny tanako aminy fa voahositry Jehovah izy. Dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny zany Davida ka tsy namela azy hitsangana amely an'i Saoly. Ahitantsika toetra anankiroa. Manahoana le toetra ny mpialina, manaratsy, mepanga, lazalanga tahaka an'ireo le mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy. Ary mandrisika an'le olona ho amin'ny famonoana ho faty vokatry ny fitadiavana tongotsoa. Ary zay le toetra ny mpialina. Fa manahoana kosa ny toetra n'le olom-boatendrin'Andriamanitra? Io Davida tao anaty zoy anankiray tsy nampoziny Saoly, tafiditra tao Saoly. Davida nefa tao namporosihan'ny olona Davida. Io no nanentsika anao, tratranao izy zao ary izy tsy mahafantatra fa ato ianao, vonoy amin'izay. Dia lasa Davida nitsaitsaika. Ary tena tao anatiny koa hoe tiany nanentsika fa tena ho asiko amin'izao. Fa rehefa tonga teo izy nieritreritra kely dia nisisy kapotin'ny Saoly no nandro vita ny didiny. Kanefa tsy le hoe nahafaty, fa na dia nandidiny ny sisy kapotin'ny Saoly fotsiny ary dia nanenina izy. Ary dia nandray fanapa-kevitra tsy hamaly faty, tsy hamaly ratsy ny ratsy. Ny olona fidian'Andriamanitra, olona manam-pitiavana, olona tsy mamaly ratsy ny ratsy, olona tsy mitazona alahelo, tsy mitazona lolo-po. Ka na dia hitany ara fa tena ny fofony eny Saoly tsy nanatanteraka an'izany izy. Ary azo ny natao tsara mihitsy, azo ny nararoto ny vanim-potoana io namonoana an'i Saoly. Ny mpialina nge asian'Andriamanitra vanim-potoana anankiray ahafahana mihitsy mamely ny mpialina. Fa nitoetra ny Davida izay voafidin'Andriamanitra tsy tao ny eritreriny, tsy andeha hamaly ratsy ny ratsy. Ary zay le toetra avy amin'Andriamanitra. Dia nanda izy na dia misy ary toromarika avy amin'ireto olona niaraka tamin'i Davida reto hoe asy io tsy mety nanao Davida. Ary Saoly ozy nitsangana ka niala tao amin'zoy dia nandeha tamin'izay nalehany. Ary rehefa afaka zany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao amin'zoy koa. Dia niantso an'i Saoly ka nanao hoe ry mpanjaka tompoko. Ary no nitodiko Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka ninkohaka. Mambola naneo fanajana an'i Saoly any Davida teto. Raha tohizantsika ny valiteny, jereva nge le toetra ny Davida, nilaza izy, nampafantatra tamin'i Saoly le toetra ny feny fitiavana. Ary Davida tamin'i Saoly, nahoana ianao ozy no maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy anao? Vavan'olona nandrisika an'i Saoly no nahatonga an'i Saoly feny felonana ka namely an'i Davida. Azo antoka tanteraka mihitsy fa tao ry Eliab rahalahin'i Saoly, i Abinadab rahalahin'i Saoly, Sam rahalahin'i Davida, reo valony rahalahy zay mpiray kapo tamin'i Davida, zay nasesy tsy kelikely no heverina fa tokony ho mpanjaka
kanefa nylavin'andriamanitra azo antoka fa ireo mihitsy no nandrisika ny Saoly, satria raha nyzany ady Davida tamin'izay tamin'ny andro edivana tamin'ny Goliata tafotoana angeny ralany. Ianao de olona miavinavina ozy mantsy an'i Davida, ilaozanao aty fotsiny ny ondry, inona no alehanao aty, zany ady no alehanao aty. Za moa maninona ozy Davida, ary Davida tsy nieritreritra mihitsy, tsy nafantatra mihitsy hoe misy fahavalo, fa taitra ihany izy nahita amin'ny Goliata. Azo antoka fa reo rahalahandreo, satria na Eliaba na Abinadaba na Isama tanakavanan'ny Saoly tamin'izany vanim-potoana zany tao amin'ny tafika zay misy azy, ary niatrika ny Filistinina sy Goliata, fa saingy natahotra sy nangovotra. Fa rehefa tonga Davida de tena taitra izy ireo velom-pelonana, ankizy kely anahary no nandresy an'i Goliata. De mety nanome hevitra ny Saoly hoe i Davida tena mitady anisy ratsy anao, kanefa tsy eritreritra Davida ny teo mpanjaka, fa sitrapon'Andriamanitra no apetran'io zay niteraka fialonana. De io no navoakan'i Davida tamin'ny Saoly. Nahoana ianao no maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao, zany hoe nietsika rehetra nataon'i Davida tsy nisy fankalana, tsy nisy fialonana atao, ary niady zay natrehany. De ady amin'ny fahavalon'ny firenena, fa tsy ady amin'ny Saoly, tsy ady amin'ny rahalahiny, fa tsy mahazaka an'izany reto rahalahiny reto. Ary mety misy olona hafa zay mpanapaka niaraka tamin'ny Saoly, zay nanome fo an'i Saoly. De jereo evangely tary amin'ny nanolorana an' Jesosy, le mpitondra fivavahana nanome fo vahoaka, Barabasy no angatao ho alefa, fa aleo ombona amin'ny hazo fijaliany Jesosy. De torak' izany koa ny zavatra mitranga eto, misy famporosihana, toromarika ratsy azon'ny Saoly na tonga azo ho velom-pelonana ka ny fofo ny ain'i Davida. Kanefa rehefa tena nanana ny fotoana azo nararotana mihitsy Davida, namelezana ny Saoly, ary raha nataony zany maty Saoly, fa tsy nitanterahany zany, satria ny fitiavana ny tao anatiny. De nanokatra ny sain'ny Saoly fotsiny izy. Nahoana ianao maka vavan'olona hoe indro Davida mitady anisy ratsy ianao, indro hitany masonao androany ozy nanoloran'i Jehovah anao eo an-tanako tao anjoy, ary nisy nilaza hevitra hamonona anao saingy niatra anao ny masoko, ka hoy izaho tsy haninjitra ny tanako amin'ny tompoko aho, fa voahositry Jehovah izy, ary korikaiky aho, jereo de jereo ange ny sisiny kapotinao ety an-tanako. Fa raha nanapaka ny sisiny kapotinao fa tsy nahafaty anao, de izahaho ka fantaro fa tsy misy faratsiny na fahadisoana ny tanako, ary tsy nanota taminao nefa ianao kosa mihaza ny aiko mba hahafaty aho. Le toetra ny Davida nasehony tamin'ny Saoly, raha ny vonokany ianao matoka, ary ny pirofo kely fotsiny nananan'i Davida naseho tamin'ny Saoly, tia mipirofo mba ho fanamarinana, fa ity pirofo kely ity fotsiny de azoko natao mihitsy ny nahafaty anao, kanefa tsy nikasana hahafaty anao, satria tsy nisy fanaratsy, tsisy faratsiny na fahadisoana tamiko izy, ary za tsy nanota taminao, kanefa kosa ianao mihaza ny aiko hahafaty aho. Ratsy re olona le fialonany, ary le fialonany mitarika ny olona hatramin'ny fandavana ny sitrapon'Andriamanitra, ny vahaolana atolotr'Andriamanitra. Soa ihany fa tsy takany tamin'ny andron'i Jesosy ny zavatra nitranga teto. Tamin'i Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana, ary tsy misy afa-tsy Jesosy amin'ny tena mahatady an'izany fialonana zany. Kanefa ny fanekeny ho faty de mba hitondra famonjena ho an'reto olona diso lalan'reto. Fa teto Davida nasehony tamin'ny Saoly, le fahitsipony za tsy ikasa namono anao na de manana mipirofo ary azo antoka hamelezana anao, tsy hikasika anao mihitsy ary teo anatrehan'izay ganjanona tamin'izay Saoly. Fa nitoy ihany ny asan'i Davida, mbola tsy mipetraka ao mpanjaka nefa Davida amin'io vanim-potoana io, na de voatendrin'i Jehovah azy, fa de nitoy ny ady, ary tena niditra an-tsehatra teo amin'ny fandraisana ny tanana ny fahavalon'ny firenena,
i Davida inona ny vokatry ny fialonana tonga de dinganitsika satria raha mijeritsika ny obola zay nresahantsika toko fa 7:24 ny mpialina de mahita anakarena ozy a tsy fantany fanjo azy ny alahelo satria le mpialina manaratsy manisy lainga mepanga hatramin'ny famonoana ho faty azy tsy fantany nefa fa ifototra amin'io anjo azy ny alahelo sy tany amin'ny bokin'ny Job toko fa 5 ampatsiarovitsika de ho jerevantsika hoe inona ny fiafaran'ny Saoly toko fa 5 de ny 2 ny adala de vonoany fahasoranao zy ary ny kelisaina maty ny fialonana le zavatra ataony ihany ny menjady aminy arakarak'izay nafafon'ny olona njinjaina mamafy rivotra de mijenja tadio aty amin'ny toko faraka amin'ny 30 satria mitandrina kendrentsika mba anokatra ny saina mampanahintsika hoe tandremo misy olona mampirisika ka andany sitrapon'Andriamanitra ary le famporosiana de tsy maintsy ilaza lainga hitondra fanaratsy ary raha vao ny olona manaratsy milaza lainga mepanga mifofo ny ainy efa ratsy fanahy izy zay ary hitaty mivokany eo fa ny olona voatendrin'Andriamanitra tahaka ny Davida manam-pitiavana ny olona voatendrin'Andriamanitra tahaka ny Davida tsy mamaly faty ny olona voatendrin'Andriamanitra tahaka ny Davida de manatanteraka azy tsy ho an'ny tenany tsy mitady zay tombontsoa ny tenany fa tombontsoa ho an'le firenena inona ny fiafarany nandeha ny fahavalo fa tsy resin'ny Saoly tsony satria Davida tsy niaraka taminy ao amin'ny Samuela voalohany toko faraka amin'ny 30 ny 2 ka hatramin'ny 1 ny vokatry ny fialonana de tia ny fiafarany ary ny Filistina niady tamin'ny Israely ozy Samuela voalohany toko faraka amin'ny 30 ary nandositra teo anoloan'ny Filistina ny lehilahy amin'ny Israely ary niampatrapatra teny tendrombohitra Gilboa ny faty ary ny Filistina nanentsika mafy an'ny Saoly sy ny zanany ka maty ny Filistina Jonathan sy Abinadab ary Malkiso zanak' Saoly zay le vokatry ny fialonana tsy mety mandresy fahavalo fa izy tsy mahatsikaritra ny zanany rehetrarehetra raha izy ange no apetraka eo de ho resy lava izy satria ratsy ny fony olona pepanga mpialina mpanaratsy ary tahaka ny Barabasy olona mpikomy mpamon'olona fa na izay ny zavatra ataony ho sendra ny fahavalo tsy ho resiny mihitsy izy ary ninona ny vokany de zao niatra tamin'ny taranany zany satria ny zanak' Saoly 3 mirahalahy de maty resin'ny Filistina ary teo anatrehan'izay tonga sainy Saoly ary mafy ny adosy tamin'ny Saoly de nifanehatra tamin'ny mpandefatsipika izy ary raiky tahotra indrindra izy noho ny mpandefatsipika ary hoy Saoly tamin'ny mpitondra ny fiadiany tsy ho hainy sabatra ozy ka tsatoy mibroka fandrao avy reny tsy mifory reny ozy ka ho tsatoa amin'ny broka de ataony fumezana zany hoe mbola le vonany ihany no tao amin'ny Saoly satria nahatsapa teny izy fa resy kanefa izy tsy manaiky vonoany fahavalo de ny miaramila ny teneniny vonoy fa tsy tiako raha reo fahavalo reo no amona sao de ataony fiomezana nefa tsy nety ny mpitondra ny fiadiana ozy fa natahotra loatra izy na alainy Saoly ny sabatra ka ny anjerany rehefa hitan'ny mpitondra ny fiadiana fa maty Saoly ozy de mba nanjera tamin'ny sabany keo izy ka niara-maty taminy ka de niara-maty androzay ihany Saoly sy ny zanany 3 lahy sy ny mpitondra ny fiadiana ary ny olony rehetra ny zavatra mitranga vokatry ny fialonana izay mitarika ho amin'ny fanaratsiana izay mitarika ho amin'ny fiampangana izay mitarika ho amin'ny fikasana hamono ny faty de zao tahaka ny Jodasy ihany manao tady mody ny tenany mamono tena ny fiafarany ary tsy vitany hoe Saoly maty namono tena zanany 3 lahy maty ary zay nomba azy rehetrarehetra resy-pahavalo maty avokoa ary eo ny tena tokony hotandremantsika mba tsy ho isan'izay mpanaradian'ny mpialina ndrao de fahafatesana ny vokany fa leo manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ary de eo no de ahitantsika taratra lesona goavambe ny olona fiten'Andriamanitra sy ny fitiavana tsy mamaly faty tsy manaratsy mandresy fahavalo fa ny olona mpialina ho sendra ny fahavalo izy
mbola mivoninaany ihany ny tazony ary ny fiafarany ny zavatra ataony famonoana ny tenany ihany zany ary tsy vitany hoe ny tenany fotsiny ny faty fa etraika ny taranaka faramandimbiny sy ny olona rehetra zay mankasitraka azy ka matoky raha miverintsika ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo Jeremia toko fahasivy amby roapolo mba ho tafalatsaka lalina ao anatin'ny fotsika le toetra n'Andriamanitra zay tena tsy mba tahaka ny fihevitry ny olona. Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andiny faharaiky amby folo dia zao ny voasoratra hoe izao mahalala ny hevitra hieverako anareo ho Jehova, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Manekery olona ny sitrapon'Andriamanitra, inona moa ny tenin'Andriamanitra tsy efa nampitainy ny adiditsika dia miondrika inona marina voatsoratra anatin'ny soratra masina fa tsy matoky olona zany satria dia mahavariana. Saoly mpanjaka, ny rahalahy Davida, jereo ny mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy tsy azo ny eketenina dia ndray aza manosika ny olona ho any amin'ny fahaverezana, any amin'ny tsy fiadanana fa eto tokony hatoky an'Andriamanitra tsika satria izy efa niteny tamintsika hoe Jehova hiado anareo, nareo kosa angina. Voninahitro an'Andriamanitra reriany vavakisika. Misotranao Jehova Andriamanitra ray no niteninao indray izay tonga taminay, teny manitsy mamelombelona ny fo mampanahy, mitondra fahendrena, teny mampiditra ny fitiavana ao anatin'ny olona mba tsy hisian'ny korota. Misotranao Jehova Andriamanitra ray ary matoky sy mihina fa hiasa mikerenao indrindra ho nivon'ny firenena mba tsy hiala amin'ny fikatsahana ny fihavana ty fireneny ty ka na inona mety zavatra mitranka ianao ilay mahafantatra ny ho avy ampanekeo ny olonao tompo satria tsy tonga tao ho azy zay rehetra mitranga fa sitraponao haso ny olonao mba hanana ny fanantenana ny farany. Sotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva.